Nolotra ny arahaba tompoko. Raha misongadina mahakasika ny toetrany androntsika amin'izao fankalazana amin'ny fety Noely izao dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho amin'ny anio alina any amin'ny faritry Diana sy Sava. Mihitatra aty amin'ny faritry Sofia sy ny afo voatany izay raha ho amin'ny Rampitso. Ho tony ny rivotra manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora. Na izany na tsy izany aza tianay foana ny mampatsiahy fa rehefa ao anaty oram-baratra dia mety arahana na hialohavana tafitra hatrany. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha manerana amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa ny amin'ny faritra atsimo iny ihany no saika hafana ny andro mety hanangy hatramin'ny 5 na 9 degré. Mahakasika ny fiforonana rivo-doza indray dia tsy ahina ny isiana rivo-doza ahakasika ny Madagasikara amin'izao fankalazana ny fety izao fa saika andro fahavaratra tsotra ihany no mamaritra ny toetrany androntsika. Raha mivina ny toetrany andro amin'ny Rampitso maraina jerena amin'ny Antsipriany dia azo orana tandrifindrahona ny Voamaraina, ny any Antalasy Analanjorofo, andrahona mety isy any Erdika isiana orana tandrifindrahona ny morotsiraka ny faritry Sofia sy Boeny. Andrahona ny Voamaraina fa mety isy fisavan'ny andalana ihany rehefa misandratr'andro ho an'ny ilany atsinanan'ny afo voatany sy morotsiraka atsinanana ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha ny tolakandro indray dia ho maina aloha ny any amin'ny morotsiraka andrefana sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Ho an'ny afo voatany miazo an'ny morotsiraka afovoany atsinanana sy ny tapany avaratra ny nosy kosa dia azo oram-baratra avokoa. Andrahona mety arahana orana tandrifindrahona mitsitokotoko any amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony, Iorombe, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro. Raha ny maripana indray dia manangy hatrany amin'ny 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny tany atsimon'ny Madagasikara, 4 degré kosa ho an'ny faritra avaratra andrefana. Ho an'ny afo voatany moa dia mety hanangy hatramin'ny 9 degré izay maripana ambony indrindra izay ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana. Mivina ny toetrany andro ny alatsinainy kosa indray ary dia saika ho maina aloha ny any amin'iny tendrony avaratra miazo amin'ny faritra Sava ary ny aty amin'ny morotsiraka atsimo sy andrefan'ny Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia saika miandrandra oram-baratra avokoa. Mivina ny maripana mifanaraka amin'izay tsy misy fiovana firy fa hafana hatrany ny andro amin'ny ankapobeny manodidina amin'ny 9 degré zao ny any amin'ny tany atsimo nosy, 4 degré ny any amin'ny Elaky ary 9 degré kosa ny any amin'ny faritry Sofia. Ho an'ny afo voatany moa dia eo amin'ny 5 na 9 degré maripana ambony indrindra ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana. Andao faranana mivina ny toetrany andro amin'ny talata ary izay dia saika ho maina hatrany ny any amin'ny tendrony avaratra Sava ary ny aty amin'ny faritra atsinanana Vatovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana sy ny faritra Anosy. Andrahona mety isy any Erdika isiana orana tandrifindrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifindrahona mety arahankotroka indraindray. Raha mivina ny maripana eo amin'ny 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny tany atsimo Madagasikara torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Sofia. Tsy misy fiovana firy ho an'ny afo voatany fa eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré. Morotsiraka atsinanana moa dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré eo foana ny maripana indrindra. Dia izay indray mivina ny toetrany andro ato anatin'ny 3 andro avy izay avy etỳ amin'ny Madagasikara dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.